Miaraba manokana ihany koa tsika ireo havana iray fanantenana izay manaraka ny fanompoam-pivavahana mivantana ao amin'ny tambazotra tserasera miainga veto amin'ny foibe Akorondrano. Tompony tahantsika rehetra. Misaotra ny Tompo, misaotra ny Jesosy, misaotra ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra koa tsika izay tarika antsika tao amin'ny hira fiderana ary amin'ny finoana sy ny fahatsapana no itenenana hoe nanatrika sady ny Tompo tao anaty fiderana. Dia betsaka ny fo nandray famelomelomana. Betsaka ihany koa ny fanantenana nanomboka ny tsiry ary dia zavatra lehibe zany omentsika an' Jesosy ny voninahitra. Alleluia. Andehantsika amin'ity maraina ity amaky ny bokin'ny Efesianina toko 7 andininy 20 21. Raha afaka mbola ampiakarina kely le retory dia mahafinaritra be mihitsy. Efesianina toko 7 andininy 20 andininy 21. Andeha ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany andiny soratra masina izany. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika azy araka ny hery izay miasa atao amintsika. Ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka rehetra mandrakizay tsy manam-pahataperana. Amen. Alleluia. Misy evi-dehibe anankiray izay tian'ny mpanompon'Andriamanitra no resahana tamin'ny alalan'ny epistily ho an'ny fiangonana Efesosy eto amin'ireto andalana anankiroa izay novakitsika ireto. Dia hoy izy miteny hoe izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra lavitra. Alleluia. Imbetsaka ny mety nandrenesantsika ny amin'ny fahaizan'olombelona ary imbetsaka no mety ny tantarana tamintsika makasika ny amin'izany. Betsaka tokoa mantsy ireo fantadaza ary manana ny maizy azy eo amin'ny tontolon'ny fahaizana. Fantatsika ny maro amin'izy ireny ary tena haitsika mihitsy azy ny mamariparitra ny tsokevitra na ny fotokevitra izay nijoroany ny sasatsasany amin'ireny olona ireny. Satria ny antony dia hoe manam-pahaizana izy. Indray mandeha tamin'ny toerana anankiray, misy an'ity iray mpianakaviana izay nobeazina, tezaina tao anatin'ny tokantrano matahotra an'Andriamanitra. Tombo izy dia nelehibe ary nitazominy izay zavatra nampitainy ireo ray aman-dreniny taminy. Fahendrena, fahamarinana,
ny fahitsiana ary ny fanaovan-tsoa. Tonga teo amin'ny fahalehibiazana izy dia napakabady, dia nanana ankohonana. Tena mazoto miasa. Ary ny tokantranony dia nitsiriritin'olona, nirian'olona, satria nanana ny maha izy azy. Zao ny zavatra nitranga nefa sompatra ny fiainana. Dray andro avy any an-tsaha izy, eny amin'ny lalana andehody, rehefa voasasa ny angady nampiasaina ka itododo amonjy ny akaniny, dia nahita vola ary arizato latsaka teo amin'ny lalana izay nizorany. Taitra izy nahita an'io, ary nitodika nijery ny manodidina, ndreo mba ho hita eo ihany ny tompon'ilay vola. Tsy hita ny anefa izany. Dia noraisiny ilay vola, ary tamin'ny fahatsorana no nampidirany an'izany tao anatin'ny paosiny ankavia, dia nitohizany ny diany nandeha nody. Ary nieritreritra izy fa na hifanena aminy na ho tratrany ao aloha no mety olona tompony io vola io. Tonga tany an-trano ihany izy fa tsy hitany mihitsy ny tompon'ilay vola. Rehefa tany an-trano dia nitoy tahaky ny zavatra rehetra ny fiainana andavanandro, ny fiainany ankonany. Fity kosa ny zavatra nampalahelo. Fotoana fohy tao aoriana niny nahitany an'ilay vola avy any an-tsaha andehody iny, dia nanomboka nangidihidy ity ila tongony ankavia ity, indrindra fa ny teo amin'ny faritry ny paosy izay nasiny an'ilay vola. Tombony hidihidy. Herinandro dia nivadika ho mangana, na maivay, ny ombo lasa retina nampatahotra. Toy ny malagasy rehetra, lasa nitsabo tena. Vetivety dia mandre olona hoe misy mahay hony any Ambatondrazaka, tonga tany fa ny teo ihany ny teo. Misy mahay hony any Tsaratanàna, any Madirovalo, tonga hatrany Ambalavao tsy eny Paris, voatety hatrany Betroka, tonga tany Vohipeno. Misy mahay hony any amin'ny Vohipeno, mampiasa an'izany sorabe zany, tonga tany tokoa, fa ny teo ihany no teo. Ny aratsy aza satria nanomboka nandoaka, nandavaka, ary nanomboka niseho ny taolana teo amin'ny feany. Reraka izy, narary izy, namidy ny fananana kely, lafo ny sarety, ny omby, tanimbary, tanimboly, namidy mba hitadiavana fanasitranana. Ary n'izy no heverina afaka nasitrana, dia natonony saingy tsy nahitam-bokany izany. Taona vitsivitsy tateo aoriana, ilay raim-pianakaviana tomady salama, dia indrisy taolana amin'ny fonoditra sisa, tsy nakarakara tena, tsy afaka niahintsony ny ankohonany sy ny tokantranony. Zao ny feo nandeha ny ely teo an-tanàna, ary teny ambava ny fianakaviana, na ny mpiray tapo, na ny ray aman-dreny niteraka, na ny vady andefimandry ny manao hoe mahay zavatra ny olona, mahay zavatra
ny zanak'olombelona. Mahay misy tena mahay ny manodidina. Mahay manahoana moa? Mahay manimba, mahay mamotika, mahay mampidodozy, mahay mamingana, mahay mampitaraboka, mahay misompatra. Mampalahelo izany toe-javatra izany, mahonena izany. Eo anivon'ny fiarahamonina eny tontolo eny dia mampalahelo fa feno endry zavatra sy karazany zavatra tataka izany. Anio misaotra an'Andriamanitra izay fa nentin'ny tompo eto ianao. Mivavaka izay anio, ho fantatrao ane, ho hitanao ane, hiasa aminao ane, ho porofoina aminao ane. Fa na dia eo aza izany rehetrarehetra izany, mbola misy kosa ny atao hoe fahaizan'Andriamanitra. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Haleluya! Ary androany maraina dia ho asehon'ny tompo eto ny fahaizany, ho porofoin Jesosy eto ny fahaizany. Ambony lavitra noho ny fahaizan'ny olona, ambony lavitra noho ny fahaizan'ny devoly. Ary hoy amin'ny teny aminao manao hoe fanantenana ho anao ny fahaizan'Andriamanitra androany maraina. Misy fizarana efatra na telo ho jerevantsika sy ho raisitsika. Fizarana voalohany, masoanao ny jerentsika ireo andiny soratra masina vitsivitsy maneho ny fahaizan'Andriamanitra. Fizarana faharoa, ampahany amin'ireo tranga manapirofo ny fahaizan'Andriamanitra. Fizarana fahatelo, toro lalana andraisana, ahitana, atsapana ny fahaizan'Andriamanitra. Faefatra, raha ampy ny fotoana dia isy fampirisihana ary isy ihany koa toro lalana manokana ho an'izay te ahomby ao anatin'ny fahaizan'Andriamanitra. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Haleluya! Reo andin-tsoratra masina maneho ny fahaizan'Andriamanitra. Maro be izy reto, fa ireto vitsivitsy ireto no andeha ho tsongaitsika itombony ny finoana ao anatinao. Jeremia 2:7-20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy reo andin-tsoratra masina rehetra. Indro izao no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, mo misy zavatra sarotra lokotra izay tsy haiko va. Dika teny anankiray, mo misy zava-mahagaga izay tsy haiko va. Filazany tsara ny Lioka 7:20. Hoy Jesosy, ny zavatra zay tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Filazany tsara ny Lioka ihany 7:30. Fa amin'Andriamanitra dia tsy misy tsy hay atao. Mateo 7:20. Raisitsika ny 9:20. Somary manokatra ny baibolitsika isika mba ahitantsika reo famarinana sarobedy ato amin'ny soratra masina. Mateo 7:20. Ary Jesosy nijery azy ireo ka nanao taminy hoe, amin'olona dia tsy hay atao zany, fa amin'Andriamanitra dia hay atao ny zavatra rehetra. Genesis 7:4. Genesis 7:4. Mo misy zavatra tena sarotra amin'ny Jehovah va amin'ny fotoan'andro, raha avy ny taona toy izao dia verina aminao aho ary anana zanaka lahy Sara.
Marka 4:10, andininy 4:30. Ny tapany voalohany ihany no raisitsika ao anatin'ity andininy anankiray ity. Marka 4:10, andininy 4:30. Ary hoy Jesosy, abaraio ny zavatra rehetra hainao. Marka 10:10, andininy 7:20. Fa Jesosy nijery azy ireo ka nanao hoe, raha amin'olona dia zavatra tsy hainy zany, fa tsy mba tahaka zany amin'Andriamanitra, fa amin'Andriamanitra dia hay atao ny zavatra rehetra. Jeremia 2:30 iverenantsika kely mba niraisantsika ny andininy 7:20. Jeremia 2:30, andininy 7:20. Indray Jehova Tompo, indro ianao nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao nahinjitra, ary tsy misy zavatra sarotra loatra aminao. Farany zay ho jerevantsika eo amin'ity fizarana voalohany ity, Joba 2:20, andininy voalohany, andininy faharoa. Ary Joba dia namaly an Jehova ka nanao hoe, fantatro fa hainao atao ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Dia raina amin'ny Tompo fa tsara izy. Io zavatra nialanao nenina tamin'ny fahalalanao io, fa tsy hainao. Io zavatra nialanao nenina novahana tamin'ny fahaizanao io, fa tsy voava. Io aretina niazanao ny tadiavana sy ny karohana vahaolana tamin'ny fahaizan'olombelona io, fa mbola tsy nahitanao vokany hatramin'ny androany. Mamela ilaza aminao androany, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Halleluja! Mino matoky asa matahotra aneho ny fahaizany aminao any Andriamanitra androany. Hiditra amin'ny fizarana faharoa avetrantsika, ampandry amin'ireo profony fahaizan'Andriamanitra. Be dia be tsy tamboisaina mantsy. Ary na 2 taona na 5 taona ilazana, hanambarana, hitantarana zay nataon'Andriamanitra, ny fahaizan'Andriamanitra, fahaizan'i Jesosy, fahaizan'ny fanahy masina. Tsy ho vita zany. Tsy ho vita zany. Fa ndeha ireto ampanjavatra ireto no raisitsika, dia manomboka androany ho vavolombelo ny fahaizan'Andriamanitra nenao. Mafy ny amenina azafady. Zavatra anankiray voalohany, mitory, maneho, manapirofo ny fahaizan'Andriamanitra dia ny famoronana. Hitantsika ny Genesisy 1 izay miresaka ny atsipitsipiriany, izay nitranga tamin'ny andron'ny famoronana. Zao zavatra ary rehetra izao, na ny eny ambony tsy takamaso, na ny ety amin'ny planeta izay ririavatsika, izay mizara roa amin'ny ankapobeny, ny faritry ny rano, ny faritry ny tany, ny firafitry ny planeta amin'ny ankapobeny. Ny rivotra natao amelomana ny zavaboary, ny rano madio izay miantoka ny fiainan'ireo zavaboary, sy ny fifamenona mahavariana fa tena mirindra sy mipetrapetraka aoka zany. Ary tsy hay edina hevitra, tsy hay anaovana commentaire ny amin'ny hoe ahoana ity, ahoana ity, ahoana ity, fa izao no amezana azy, tena manam-pahaizan'Andriamanitra. Halleluja. Tomy salamo 2:30. Dia ho fakitsika ny 9, 10, 11, 7, 8 amin'ny anaran'i Jesosy. Tapany voalohany ihany, ireo 3 eo aloha.
Andriamanitra nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena. Andiny fenina, namelatra ny tany ho amboniny rano. Andiny fafito, nanao ny fanazavana lehibe. Andiny favalo, ny masoandro hanapaka ny andro. Andiny fasivy, ny volana sy ny kintana hanapaka ny alina, fa maharitra mandrakizay ny famondram-pony. Mafy ny aleloia azafady. Izare no afaka ilady ametraka defisy fanampy fa mahavita ny vitan'Andriamanitra. Izare no saiteny, sailaza ary anambara fa mahay mihoatra no Andriamanitra na mitovy amin'Andriamanitra tsy misy. Tsy misy. Tiako ino ny fahaizan'Andriamanitra ianao manomboka androany. Tiako atoky ny fahaizan'Andriamanitra ianao manomboka androany. Tiako afantatra ny fahaizan'Andriamanitra ianao manomboka androany. Ka ilaza pape maso manao hoe tena manam-pahaizan'Andriamanitra. Mafimafy ny aleluia ary azafady. Jeremia amin'ny teny ny toko 7:12. Jeremia 2:7. Tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy. Ny Israely teny lofany, Jehova tompony maro no anarany. Isaia 9:2 tapany voalohany. Dia zao nolazain'Andriamanitra, zao zavatra rehetra izao no nataon'ny tanako, ka dia ary zao rehetra izao, hoy Jehova. Ho porofony ny tompo aminao ny any fahaizany androany. Dia hitondra famoronana magaga eo amin'ny fiainanao izy. Na ara-panahy zany, na ara-nofo zany, na ara-kasy zany, na ara-pivelomana zany, amin'ny tontolo rehetra misy ianao dia hitondra famoronana vaovao ho anao any Andriamanitra. Firy mino fa afaka mamorona asa hivelomany Andriamanitra. Firy mino fa afaka mamorona fitahinao azy Andriamanitra. Firy mino fa afaka mamorona ny tsy misy mba hasoa ny fiainany Andriamanitra. Si ho amen, si ho amen, si ho amen. Ho hitanao ane ny fahaizan'Andriamanitra manomboka androany. Halleluja. Halleluja. Asa mba matahotra zany hoe miainga amin'ny tsy misy aho. Asa mba miororo zany manao hoe tsy mananinninina aho. Asa mba misentosento zany manao hoe zero ariary aho. Dia otiko ianao dia ampangotsohan'ny devoly, dia avelany isento ary satriny mitsy asa hitoloko sy hitomany amoy fo very avy ianao. Asa matahotra, lay Andriamanitra manam-pahaizana mahay mamorona ny tsy misy ho tonga misy miaraka aminao any manomboka androany. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Halleluja. Faharoa, fahaizan'Andriamanitra ve voaporofo teo anoloan'ny ranomasina mena. Exodus 4:12. Raha mamaky io toko iray manontolo io anao, dia mahita tsara mihitsy ny zavatra nitranga teo amin'ny amoron'ny ranomasina mena tamin'ny fotoana nikadonany zanak'Israely teo. Andaniny zanak'Israely very hevitra, nanomboka monmonina, dia nanomboka nanome tsiny, dia nanomboka ny teny hoe tsisy fasana ve tany Egipta. Kitoto be ty zavatra ty. Ary angamba tamin'izany dia betsaka ny komantera tao anaty vahoaka tao manao hoe i Mosesy ty dia tena mpanaonao foana mihitsy. So dia mba tsy hay Mosesy ary zany hoe gouverner c'est prévoir. Tsy efa mba tokony hitahita meloha ve hoe inona miandry ao aloha ao, inona ny zavatra iseho eo, fa dia mandeha kitoto fotsiny. Zao tsika tavela eto, ary jerery vovoka mitora-tsofo, averia rinantsika iry, fa ny ifarao sy miaramilany anenjika atsika, amono atsika, andringana atsika aty anefitra. Ny adino ny zanak'Israely dia ity ny fahaizan'Andriamanitra. Ny fahaizan'Andriamanitra
tsy mba toy ny fahaizan'olombelona. Rehefa tonga nanakaiky ny zanak'Israely, Andriamanitra nanome fitariana ny Mosesy. Alleluia. Ho anao izay te hahita ny fahaizan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana, eno izay hitarian'Andriamanitra anao. Alleluia. Apetrao ny fahaizanao, apetrao ny fahalalanao, miakina amin'ny fahaizan'Andriamanitra mba handamina ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Inona no seho? Tondrona tamin'ny tena ny ranomasina mena. Zavatra nisy rivotra avy any Atsinanana no navelan'Andriamanitra ampisaraka ny ranomasina mena. Dia ho indrindra ny voalazan'ny andininy 1:20 ao amin'io Exodus 4:20 io, nisaraka roa ny ranomasina mena, tonga totany tamin'ny ankavia, tonga totany tamin'ny ankavanana. Angamba nisy andiana azan-drano mba nivoaka nanao promenade kely izy menakavy dia tafasaraka tsy fidiny. Nakaizy reninareo teo raka izy. Tsy hitako ka ohatry ny ry apity ry. Aizy ry maina ny tany, saraka ny ranomasina mena. Tsy mbola nisy manam-pahaizana afaka namoaka teoria ahafahana mampisaraka ny ranomasina mena hatramin'ity androany ity. Ninona firoborobony hoe intelligence artificielle tsy mbola nisy navitan'izany, fa Andriamanitra navitan'izany satria manam-pahaizan'Andriamanitra. Tiako ahery mihitsy ianao androany tiako hitraka mihitsy ny finoanao androany Ninona zavatsarotra eo anoloanao, ninona aty eo anoloanao, ninona olana eo anoloanao. Andriamanitra sy ny fahaizany mbola afaka manokatra lalana ho anao. Hoy ny Salamo 4:3-10. Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina mena. Ka tonaveny lalanao, tsy hitanao tsony izay ho asiana ny tenanao, mba te handroso ianao fa voasakana. Very hevitra ianao, inona no ataoko Tompo, inona no ataoko Tompo. Mba te hiezaka fa tsy tafavoaka, tena bloke Jesosy eo. Tapitra ny tabilohako hoe asa matahotra, ny fahaizanao ny tapitra, fa ny fahaizan'Andriamanitra tsy misy fety, tsy misy fety, tsy misy fety. Anokatra lalana amin'ny fomba mahagaga ho anao, anokatra ny lalana mikatona rehetra eo anoloanao. Isaia 10:2. Androso eo alohanao ao, andravina amin'ny kitotoana, anapatapaka ny hidivy, anorotoro ny varavarana, varana rehetra. Dia raina Jesosy fa tsara izy. Salamo 7:120. Nanorotoro ny varavarana, varana izy, ary ny hidivy no eterny. Tsy hainao ny nanokatra le varavarana, tsy hainao ny nanokatra n'le lalana, tsy hainao ny nandingana n'le sakana, dia bloquenao, tavely ianao. Fotoana isokafan'ny lalana ho anao ny ety androany ty. Tsy fahaizan'olombelona fa fahaizan'Andriamanitra iantoka an'izany ao amin'ny fiainanao. Teraina ny Tompo fa tsara izy. Mino ao Tompo, mafimafy kely izy avady. Hallelujah. Izay mati tao ampasana, hainao natsangana, tsy misy herina faefana masakana.
fa tsara izy. Fahatelo, fahaizan'Andriamanitra ve? Izy dia Andriamanitra mahay mampitombo. Averiko, Andriamanitra mahay mampitombo. Dia raina ny tombo fa tsara izy. Koritiana 1:7-7. Tsinotsinona zay mamboly na izay manondraka, fa Andriamanitra zay mampitombo no izy. Isaia 1:2-2. Ny kely ho tonga arivo malemy, firenena malemy ho tonga firenena mahery. Kely ho tonga arivo. Ho ampitombon'ny tompony io kapitala anao io. Ho ampitombon'ny Jesosy ane io maizy anao io. Joba 2:7. Na de kely asa ny andohanao, ho lehibe indrindra ny hafaranao. Tadidinao ve Davida? E mpiandrondro kely, fanirakeraka tany an-tsaha. Indraindray dia tsy hitan'ny sambily tao an-tokantrano. Indraindray dia ambinambin'olona, ambinambiny zavatra i Davida. Adinodino takotakona, tavela, tifitry ny fiandrasan'ondry any. Lavitry ny maso tokoa, mety ho lavitry ny fondra indray. Faralan'olona raha teo. Fi Davida, i Davida niaraka tamin'ilay Andriamanitra, manam-pahaizana amin'ny fampitomboana izy. Dia hoy ny andin-tsoratra masina indray andro, Davida dia tonga tobo lehibe toy ny tobon'Andriamanitra. Mety ho kely ianao androany, mety ho madinika ianao, mety ho faralan'olona ianao, ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny tokantrano, eto amin'ny firenena. Mino aho, hain'Andriamanitra mampitombo anao, mahatonga anao vehivavy lehibe, lehilahy lehibe. Amen. Tadidinao ny diloilon'ilay vehivavy mpitondra tena, na ananan'olona trosy, tonga ny tompo-trosa aka ny zanany ho atao andefo. Diloilo kely. Fa Andriamanitra ny asa, ny fahaizan'Andriamanitra tsy hairefesina, ny tombon'ny diloilony raha vehivavy, ny ndramina ny vilany be dia be, feno ny ray teny apita tamin'ny ray, teny apita tamin'ny ray, feno ny vilany, feno izy rehetra, ny ainga tamin'ny kely, lasa be dia be. Minoy ianao fa ny fahaizan'Andriamanitra mahay mampitombo izay kely anananao. Raha mahatoky amin'ny kely ianao dia hanapaka ny be ianao, satria mahay le Andriamanitra ao. Kely ny fahatsapanao, kely ny finoanao, kely ny herinao, kely izay mba fantatrao, kely izay mba nananao. Aza mijery ny fanombohana, fa mino kosa fa misy ny fiafarana miaraka amin'ny Jesosy. Tsara ny fiafarany rarano ny fiandohany. Amen. Jakoba niapita ny olona Jordanina niaraka tamin'ny teny, toy ny olona tanapolo, fa ny fotoana ny verenany teo, tonga toboroa izy. Satria tena ao anatin'ny fahaizan'Andriamanitra mihitsy le hoe mampitombo. Sotra ny Jesosy fa eto amin'ny Jesosy mamonjy be dia be ny olona, na ny ahon'Andriamanitra n'izany pirofo ny fahaizany mampitombo izany. Ny sasany sekoly alahady kely, tsy napoipoizina, tsy neritreretina, ateoriana, lasa PDG, lasa tompon'andraikitra ambony, lasa olona manany maizy azy, lasa miliardaire. Nahoana? Misy Andriamanitra manam-pahaizana, mahay mampitombo. Ary mafaly amin'ny teny aminao fandray androany, ianao izay natao tsinitsinina tetỳ tany,
noho ny fantsanao, noho ny famavomavona araka ny fieritreretana sy ny fitsaran'ny sasany ivelany. Ho avy le fotoana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ianao no lehibe indrindra. Ho tony ny anjely, ho tony ny olo-masina, ivezivezy eo amin'ny tanàna masina, andia lalambe volamena, hitafy akanjo fotsy madio, mamirapiratra, dia amin'ilay tanàna tsy misy ranomaso-tsony, tsisy alahelo tsony. Ianao an'izany, ianao an'izany, tsika rehetra an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Frera Daoda, sera Daoda, izy mivady rery, tsy nanan-janaka, fizy mivady rery, tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 20, vakansa natongavany teto. Fandriamanitra niaraka taminy, lay manana fahaizana mampitombo, nanomboka asa teto izy mivady 20. Toy izany asa zany ary tsy maty, tsy maty. Tonga ny taona 13, sokatra an' Jesosy mamonjy akoron-drano, nomboka nitsangana ny fiangonana, nanomboka nitatra ny eran'ny faritra, dia nisy tany Ambatondrazaka, dia nisy ireo faritany, dia nisy tany amin'ny faritany, dia nitatra tany amin'ny région, nitatra tany amin'ny district. Amin'izao fotoana izao, enika atsika tany amin'ny quartier sy ny section rehetrarehetra any. Ary tsofintsika rano Jesosy mamonjy, ninninona fiezany devoly animba amotika ny rafa, tsy ho rafa ane Jesosy mamonjy, vao maika itombo abetsaka. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Toytsika fa efatritsika izao, fahaizan'Andriamanitra, fahaizan'i Jesosy. Lioka 15:20. Hoy ny voasoratra hoe, gaka ny mpianatra fampiresaka hoe, lehilahy manahoana rety lehilahy ty e, fa nanotafiotra sy ny rivotra ny onjaza dia manaiky azy, manaiky ny teniny. Halleluja! Savant izy aloha afaka ilahatra amin'izany, mba iza re. Be dia be ireo teoriana avoakan'ny Einstein, fa tsisy tao amin'ny raky tantara. Einstein napiato cyclone, napiato tornade, tsy nisy. Fa ilay Andriamanitra, ilay tompoko, ilay Jesosiko, ilay tokana tany, tsy misy tahaka azy. Manampahaizana ambony manampahaizana rehetra, vita nampitony ny tafiotra, nampitony ny alon-drano, ny rivotra mahery, teny raim-bafo, mangina, mitsara, ordra mazava, tsy haino toaina. Tonga dia tony ohatry ny tsy nisy ninona ny zavatra rehetra. Halleluja! Tomoko ianao androany, aza sina fisalasalana intsony, andao ino an'le manam-pahaizana lehibe indrindra, andao atoky azy, andao anatona azy, andao ifampiraharaha aminy, dia ho hitanao fa ninninona fisafotofotony ny alon-drano sy ny onjan-drano eo amin'ny fiainanao, rivotra mahery, etaketaka, sotasota, itony an'izany, itsahatra an'izany, iato an'izany, ilamina an'izany. Rehefa Jesosy mandamina an'izany, milamina izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tokantrano mitady ho rava ve? Fianakaviana miparitaka ve? Olana arakasa ve? Problema ny amin'ny banky ve? Olana ny amin'ny tribunal ve? Very hevitra ianao, tsy hitanao tsony ny lalakombana. Inona no ataoko? Aiza no asiako ny tongotra? Mandehanao amin'i Jesosy. Manana fahaizana mampitony ny safotofoto rehetra izy, ary ho porofoiny aminao zany raha mety ianao androany. Ity jerevantsika farany, be dia be reto, fa
Iazakazaka be ny fotoana. Asio aleloia aloha azafady. Asio aleloia aloha azafady e. Ho an'le manampahaizana ambony manampahaizana rehetra mafimafy ny aleloia. Jesosy manana fahaizana manangana ny maty. Amen. Amen. Mety efa fandreny ny sofinao le izy, fa hafa mihitsy ty lazaiko anao androany ty, satria miainga avy amin'izany no hitsangananao androany. Miainga avy amin'izany no anasitranana ny aretinao androany. Miainga avy amin'izany no aombiazanao androany. Tadidinao le tsangany seho tany Betany. Izy telo menada: Lazarosy, Maria, Marta. Narary Lazarosy, niombo ny aretina. Niombo. Ary de tena sahiratsainy reo anabaviny. Ataona ity Lazarosy ity, ataotsika ahoana. Tsy nandaitra tsony ny ronako sakamalao anamalahy satria niombo ny aretina. Miterindrora ndray sera. Ka fa mafy le aretina, inona no niseho? Maty Lazarosy. Maty. Nangatsiky. Tsy niteny tsony. Kipo masony. Namanala ny tongony. Oh, ranomaso moa zany. Alahelo moa zany. Rehefa maty izy, nalevina. Tsy afaka hipetraka, hiara hipetraka ny velona sy maty. Ampidirina tao amin'ny varavaram-bato, niala avy eo amin'ny varavaran-kazo. Maty Lazarosy. Efa maty efa trandro izy, no tonga tao Betany Jesosy. Amin'ny lafiny anankiray dia ohatrany hoe tara loatra. Tara loatra. Misy olona miteny koa anatiny ao, tara loatra ty Toriteny androany ty. Efa mivoaka nge. Efa mivoaka nge. Ny didim-pitsarana momba ny fiainako e. Efa mivoaka nge. Ny didim-pitsarana momba ny rarana akasika e. Tsy tara zany Andriamanitra. Tena ara-potoana mihitsy izy. Ary porofoiny aminao androany fa ny fahaizan'Andriamanitra tsy fehezin'ny fotoana, tsy fehezin'ny distance, fa Andriamanitra ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra izy. Andriamanitra ny loasa, Andriamanitra ny avoana, Andriamanitra ny alina, Andriamanitra ny andro, Andriamanitra ny maraina, Andriamanitra ny arivo. Andriamanitra izy amin'ity androany ity. Ary ny fahaizany dia ho porofoiny sy ho asehony aminao fa izy no mifehy zao rehetrarehetra izao. Tonga Jesosy. Jerena olona efa ranomaso avozina. Niatsy bongo maso. Niatsy mbola misento. Niatsy tena mbola manjombona malokendrika. Doy Jesosy, fahaizany nandevenanareo azy. Doy izy rovavy, andeha izaho. Nentina tany amin'ny fasan'i Jesosy. Vao nahitany Jesosy tonga ny olona dia nirongorongona naraka vato ariana. Dia hoy ny komantera ny sasany hoe fa tsy hainy ity lehilahy ty izay nampahiratra mason'ilay lehilahy teraka jamba ve no tsy nanao izay nahafaty andra lehilahy Lazarosy. Tsy fantatra izy ireo. Tsy haina izy ireo. Tsy takatra izy ireo hoe iza moa ity tonga eto Betany ity. Riavana. Tonga teo amin'ny fasana. Hoy Jesosy, esory ny vato. Esory. Salasala kely. I Maria sy Marta. Doy Marta. Tompoko. May moa izy zao. Fefa maty. Efa trandro izy. Doy Jesosy. Jona raika mivolo diny efapolo. Tsy voalazako fa. Fara ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Nanaiky i Marta dia nanampiky i Maria dia lasa izy ireo nakeo mivaravaram-pasana dia nanomboka nanosika nanakody lay vato varavaram-pasana. Vao nisokatra io, inona no toyiny?
hoy Jesosy rehefa avy nivavaka izy, Lazarus, hoy zaho aminao, mivoa. Nagaga fa niaraka tamin'iny teny iny, velona Lazarus. Lay tsy nandre tonga nandre, lay tsy nahita tonga nahita, lay nangatsika tonga nafana, lay maty de tonga velona. Sangany Lazarus niakatra avy eo am-pasana, na de mbola mifatotra azy, iny fa niakatra, ary hitan'ny Lazarus ny lalana niakatra. Tonga teo amin'ny tokonana farany, nivoaka nakeo tokotany, atairana ny an'ny olona, satria tsy vatana mangatsika fa vatana misy fofinainy. Hoy ny Baiboly, Jona 2:4, de nivoaka ny maty. Fahaizan'Andriamanitra androany maraina amoaka zay maty rehetra tonga eto amin'ity toerana ity. Amen. Nara-panahy io, maty ny hafanampo, maty ny fitiavana an'Andriamanitra, maty ny fahamasinana, maty angamba ny fahasari-piaro, maty angamba ny tahotra an'Andriamanitra, maty ny fitiavana sy ny fankatoavana. Inona maty? Mety maty ve? Maty ny firetana, maty ny batisa ny fanamasina, maty be dia be ny zavatra maty, maty ny fahalalan-tanana, maty ny fifankatiavana, maty ny fifampitokisana, maty ny firaisan-tsaina. Be dia be. Fa amin'ity maraina ity, ho antsointsika Jesosy. Isan'ny mino fa mbola hainy Jesosy ny manangana ny maty rehetra androany. Tokantrano rafo ho atsangany ene zany. Fifankatiavan'ny mpivady maty ho atsangany ene zany. Sio aleluia dia sio aleluia dia sio aleluia dia sio aleluia. Azafady azafady azafady. Tena ho ataon'ny Tompo zany a. Tena mino an'izany mihitsy a. Maty ve fahasalamanao? Maty ve? De efa tsy natenainao tsony, zangamba de tsy ho sitrana tsony. Miara-miandry an'i Jesosy, ny fiavian'i Jesosy amiko angambo ty aretiko ity, efa raiky tapisaka amiko, efa tsy hisy hevitra intsony, efa tena zao, efa tena zao. Nagagana ny témoiny azany ty. Rem-pianakaviana ray, tapabolana lasa zay. Izy a, nanana olana ngeza be. Rehefa natao ny bilan, nanao sérologie, ny toan'ny cysticercose tao amin'ny tenany, de tena efa tena mampiorokotitra. Be dia be ny zavatra nataony. Efa nohanina ny ravitoto manta. Tsisy tsy natao. Charbon. Isy ny tena ozy talolo hoe argile verte. Nohaniko ohatry ny mihinan-kanina mihitsy re pastera. Tsy niraraiko tsony zay goany sy hoe zao. Fa raha izay za finanan-kana nihinan-kinam-pona mihitsy any amin'ity aretiny ity. Tsy fahatsoana le izy, fa fitsabotena. Fa rehefa mbi amin'ny tsy aombiazany, akory no atao? Fa nivavaka, ny antso an'Andriamanitra. Hay n'Andriamanitra manongitra ny cysticercose hatramin'ny fakany ao anatin'ny tenany zay manana azy. Halleluja! De gaga izy. Jerena ohatry ny tony tsy nisy tsony le fahatsapana hoe misy zavatra mandehandeha ty misotro zao hoe manao crise etsetra etsetra. De lasa nanao sérologie indray mandeha. Voaka avy any ny résultat. De natsony le dokotera no atonony izy. Tena ohatry ny zavatra tsy possible ozy ty résultat ty a. Izy koa manko dokotera nandray de tereny fotsiny zao positif ny zavatra negatif. Andany ianao verina indray mandeha dia ataovy indray mandeha. So ihany fa mora fa tsy amina million d'ariary.
Firenana indray mandeha ny teo ihany ny teo. Halleloja. Ho anao koa androany, ny fahaizan'Andriamanitra tsy azo ferana hanasitranany an'io aretinao io, amany an'io problemanao io. Amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana amin'izay ianao androany, hiva amin'izay ny olanao androany, ho tapaka amin'izay fatorana mamatotra sy mangeja anao androany. Tsy fotoana tokony hainonao sy amisafisanao amerimberenanao ny teny tsy mahomby zerenao, ny fotoana hijoroanao eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fahaizany. Misy olona marary fo eto, aporininy areti-po, tena mijaly, tsy avy miaina, sepotra matetika, tena mijaly. Eto le manam-pahaizan'androany. Ho raisiny an-tanana manokana ny fonao sy ny tontolo ny fahasalaman'ny fonao, dia hoy amin'ny teny mana hoe vita ny manasitrana an'io zao de zao, zao de zao, zao de zao. Sitrana ny areti-ponao mody androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Ka na ho tairiny ianao na ilazana vaovao mafaly na ninninna ikréena ny émotion sy ny sentimentanao, tsy andaitra aminao tsony ane. Ny crise cardiaque rehetra tsy hiverina itsony amin'ny anaran'i Jesosy. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Misy olona marary amin'ny aretina maro samihafa eto. Diabetika, toana cholesterol efa tena ambony ty ambony. Raha inotsika ny fahaizan'ireo spesialista, zay olombelona mitovy amintsika. Ka rehefa miteny izy ireny dia inotsika avy hatrany. Hany ka rehefa miteny izy, ao anatin'ny fotoana iconsulteny antsika, dia hoe fiatokatoko ny lohantsika. Eny tompoko, eny tompoko. Na dia tsy tiatsika ary le zavatra ho atao, ho tsindrominy ianao, eny tompoko, eny tompoko. Tsy maintsy atao an'izao ianao, eny tompoko, eny tompoko. Mba ohatry ny ahoana ny fanekenao zay lazain'le manam-pahaizana afaka hiantoka ny fahavelomanao sy ny fanasitranana anao androany. Tiako tsy hisalasala tsony ianao. Azon'Andriamanitra esorina zao dia zao. Ny aretiko rehetra, ny tsy fahasalamako rehetra, ny fototsy ny olana rehetra, ny virusy rehetra ato amin'ny tenako, azon'Andriamanitra ongotana zao dia zao. Azon'Andriamanitra kasiana ny rayako, za le mampahorin'ny insuffisance rénale, efa nambana ny opération matetitetika, efa nambana ny dialyse matetitetika aho. Inona re misakana anao? Tsy arany, tsy atsapa fahaizan'Andriamanitra androany maraina. Mino, matoky, ny fahaizan'Andriamanitra tsy misy fety. Anasitrana anao izy, amany olanao izy, amonjy sy anafaka anao izy, anova ny fiainanao izy androany, ampandresanao amin'ny atinao rehetra, amany olanao rehetra, hitahiry anao ao fahasoavana sy ny fanompona izy androany. Halleluja. Lasa ny fotoana fandeha ity niresantsika farany dia vavakitsika. Mahay Andriamanitra, manam-pahaizana spesiala mihitsy izy. Hainy ny mitondra ny fiainantsika, hainy ny mandamina ny zavatra rehetra. Raha matoky azy ianao, io vinanao io, io fanampy ao anoloanao io, io tanjonao tantarinao io, izy mihitsy no andamina ny lalana izoranao. Ka tsy hijanona zany raha tsy ho tonga any amin'ny faratapony, any amin'ny destination finale, voninahitra
fitahina, fanambina, fahatsarana ho aseho an' Jesosy aminao anesany amin'ny fanomezana fahombiazana miavaka ho anao. Halleluja. Dia raina amin'ny tompo fa tsara izy. Halleluja. Ary toy izany koa ny fiangonantsika. Halleluja. Mampahonena ny mandray ny antsoantso na mpitandrina avy any amin'ny faritra. Toy izany koa ireo diaspora any ampilana ravinahitra, ny firenena lavitra ny tanirazana. Hoana izy io pastera? Hoana pastera? Makatsy pastera? Hoaia hoaie. Raha mandray antso 10 ny anankifito amin'izay izy daholo. Tsy sasatra ho ianao mampahery, tsy sasatra ianao mampitraka, tsy sasatra ianao milaza, mitarika. Dia hoana zany? Hoana zany? Sotra ka misy Andriamanitra eto. Ary zany Andriamanitra zany, Andriamanitra manam-pahaizana izany. Ny fahaizan'Andriamanitra no dia ekinantsika ny amin'ny hoavy rehetrarehetra, dia izy no andamina ny zavatra rehetra. Ary tsy hainao, mety zavatra hafa mihitsy no lalany itondran'Andriamanitra ny fiainanao, ny mombanao, ny hoavinao. Aza matahotra e, aza miororo e, aza mamoy fo, sera, mahay Andriamanitra, mahay Andriamanitra. Rera-poana ny any devoly izay mikendry hanapotika sy hanimbanao, fa ny tanan'Andriamanitra mahagaga hiasina ny fiainanao hatramin'ny farany. Ai ny tompo.